Mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika. Androany isika de iresaka ny fizarana fahatelo, ny fizarana fahatelo anatin'ny lohahevitra faharoa ao anatin'ny fampianarana fanabeazana fivoarako. De lay lohahevitra faharoa mitondra ny lohateny moa hoe ny tanora sy ny vina, na hoe ny vina sy ny tanora. Fa ny fizarana fahatelo ho resahantsika manomboka eto de le hoe ny fitsipika volamena fito ho andian'ny tanora manana vina. Ny fitsipika volamena fito ho andian'ny tanora manana vina. Zay zany no resahantsika manomboka eto zany amin'ity fizarana fahatelo ity. Ato amin'ity fizarana fahatelo ity zany tsika de resaka manokana ny antsoina hoe midian'ny tanora manana vina na la marche d'un jeune visionnaire. Zany no resahantsika, zany hoe ny tsara ho tsipiana avy hatrany de hoe tsy rehefa manana vinam-piainana ny tanora anankiray de tratra ny tanjony, fa ny tena marina manomboka amin'ny fotoana ananantsika tanora vina mazava no fanombohan'ny dia lavitrezaka antsoina hoe dian'ny tanora manana vina le resahantsika teo. Eo amin'ny andro ananan'ny tanora vinam-piainana mazava ny fanombohan'ny dia lavitrezaka dia sarotra ary feno fandrika ho an'ny tanora zay mitaky finoana, faharetana ary fitsipim-pitondran-tena matotra. Raha vao manomboka mirotsaka amin'ny fanatanterahana ny vinam-piainantsika isika tanora de tadidio ry zandry malala ao amin'ny tompo, fa manomboka eo do tanteraka amintsika marindrano le fahamarinana nentin'ny Kristy nampitandrina ny mpianany ao amin'ny Matotoko 7:40 manao hoe indro zaho manilaka anareo tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambody. Amen. Koa mba ho fiarovana antsika tanora tsy ho voaviravirany ambody manoloana ny hery tsy mitovy eo amintsika zay hoarin'ny Kristy amin'ny ondry zay sady kely aina no badobado raha mitaha amin'ny ambody sy ny ambody zay sady fetsy no matanjaka no liandra de mametraka fitsipika fitondran-tena fototra Kristy araka zay nifaritany amin'ny teny roa mazava manao hoe koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Zay hitantsika amin'ny Matotoko 7:40 ihany. Ireo teny roa nomen'ny tompo ireo no naintintsika nandrafitra nametraka miay avy amin'ireo teny roa ireo ny fitsipika volamena fito na règle d'or ho andian'ny tanora manana vina. Zany hoe narafitra ny aingy avy amin'ireo teny anankiroa nataon'ny tompo ireo zany ny fitsipika volamena fito tokony ho arahan'ny tanora amin'ny antsipiriany ny tanora manana vina ho entiny mahatratra ny vinam-piainana zay nifaritany zay ho raisitsika tsiraidray manomboka eto.